fanambarana manoloana ny fanajariana amin'ny lafiny sosialy ny mpiasa amin'izao amiany zao. Izay syndicat miray feo izay hitana ireo syndicat marobe miaro ny zo amin'ny mpiasa sy ny tombotsoa amin'ny mpiasa eny amin'ny sehatra asa maro dia manao izao fanambarana zao. Voalohany, nandritra izao vanim-potoana ny amiany izao dia niseho lany teto sy teroa ireo tsy fanaran-dalàna maro lafy eny amin'ny sehatra tsy miankina. Teboka voalohany, fandroana amin'ny endriny akolaka sy mivatana na mpiasa tsotsa na ny solitena mpiasa nareo solitena syndikaly. Teboka manaraka, tsy fanomezana ny fitaterana ho an'ny mpiasa na dia efa maro aza ny kabary ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana mikasika izany. Teboka manaraka, fanararaotana amin'ny ora fiasana ary tsy andoavana oram-bonapanga akory izany. Teboka manaraka, mbola marobe ireo mpiasa tavelany amin'ny faritra nanao iraka nefa tsy mbola tafody hatramin'izao noho ny tsy fisian'ny fitaterana. Teboka manaraka, ireo rehetra reo dia novanay fanarana manam-pahefana fa tena maro tokoa ny mpampiasa manararaotra mampidina ny karama-mpiasa mandroka azy amin'ny fomba akolaka samihafa ary tsy mena akory na dia nizoan'izy ireo ary. Teboka manaraka, mitaky izahay ny anaovana ny fankatoavana fifanarahana iraisam-pirenena laharana 700 ao amin'ny andininy asa tsipika faharoa mahakasika ny chômage teknika. Faharoa, efa tsara ny esaka amin'ny fampisamborabola ireo mpiasa tratran'ny fiatoana ara-teknika chômage teknika noho ny fahasahiranana mitranga eo aminy nefa dia voatery izahay mpiasa miditra amin'io izay heverinay fa raha tsy mahafaka hetaheta akory satria mbola tsy maintsy averinay mba hitsonjovanay ny fisondronono aoriny. Na izany aza dia misy ireo mpampiasa miseho tompony ka tsy manaiky anaovan'ireo mpiasa fisamborambola io. Koa takinay ny fampiarana ny voalazan'ireo fepetra izay napetraky ny knapsa amin'izany. Hitranjan'izany anefa dia mbola marobe ireo mpiasa no tsy mba ampidirin'ireo mpampiasa azy eo amin'ny knapsa ka tsy afaka hisitraka akory ifampisamborambola io. Anisan'izany ireo mpampianatra marobe ny amin'ny sekoly tsy miankina sy ireo amin'ny sehatry ny fizahantany ary ny fitaterana sy ny sisa sy ny sisa. Mbola matoky ianao nefa izay andre matofilo fa tsy hijery anay ho toy ny zanak'ala hafa ianao fa hijery anay manokana amin'izao fahasahiranana tsy hita nono mianjady aminay mpiasa tsy miankina izao ka mbola manantena tantsoroka avy aminao izay anisan'ny mampihodina ny toe-karena eto Madagasikara ary manjay anjara feno amin'ny foentimanana amin'ny fampihodinana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny alalan'ny fakana ny hetra amin'ny karamanay. Koa jereo akaiky izahay andriamatoa filoha fa tena sahirana tokoa. Mampirisika anareo knapsa koa izahay ny riso aingana amin'ny fandiniana ilay assurance chômage mba hialana amin'ny fanararaotana isan-karazany toy ny mitranga amin'izao fotoana izao. Fahatelo, amin'izao fotoana izao dia misy ireo syndicat izay manambara fa hisy ny vola ho zaraina ao amin'ny knapsa ka miteraka fikorotana-tsaina ho an'ny mpiasa. Amin'ny maha-syndicat dia manandro tokoa isika hitaky nefa toerinay ny fandrebirebena ny mpiasa ka nerena azy akolaka amin'ny fanangonantsony. Toerinay marindrany koa ny anaovana fitaovana politika ny mpiasa amin'izao fahorena mianjady amin'izao ka mpanantenana an'izay zavatra tsy hisy akory mba hitadiavana tombotsoa manokana. Aoka sika hitano itony anak'Andriamaso ny siombonana ka raha misy ny mampiayay na fanazavana tianareo ho azo dia aoka anatona ny amin'ny tompona ndraiky zany syndicat tsirairay avy isika.
amin'ny anaran'ny syndicat miray feo Antananarivo fa 20 Aogositra manao sinia ireo solitena syndicat tsirairay avy.